tsy azon'ny mpitsabo nentim-paharazana atao ny manao dokam-barotra amin'ny endriny rehetra ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Isany amin'izany ny fanatanterahana ireny karazana dokam-barotra amina fahitalavitra na ihany koa amina onjam-peo ireny, tsy ny mpitsabo nentim-paharazana rehetra ihany koa anefa no afaka miditra ao anatin'ny fikambanana izay hivondronan'izy ireo, fa tsy maintsy mafeno ny fepetra rehetra ahafahana miditra ao anatin'izay mpikambana izay ireo maniry ny hiditra ao. Ny 500 mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara ihany no manara-dalàna. Raha vinavinaina hoe nalina nisan'izy ireo manerana ny nosy dia ny 730 ihany no manara-dalàna sy niditra ao anatin'ny fikambanana. Mampanano sarotra araka izany ny manara-maso azy ireo. Tsy ny rehetra ihany koa no afaka miditra ho mpitsabo nentim-paharazana, fa misy ny fepetra rana vao afaka manao izany. Mifanampy tanteraka ny fitsaboana moderna sy ny fitsaboana nentim-paharazana ka tokony ho samy mahalala ny fetra farany vitany fitsaboana iray. Misy fiaraha-miasa eo amin'ny roa tonta. 3400 ny ao anatin'ny fikambanana nefa tombanana any amin'ny 60 000 zareo. Paika dia dia manentana aloha ny any amin'ny fokotany elany any ihany aloha ao fokotany satria ny mpiara-monina aminy mahafantatra izy mpitsabo nentim-paharazana dia mivondra izy amin'ny any dia misy ny fikambanana ao toerana dia miakatra amin'ny distrika izy dia mampafantatra ny vao distrika dia miakatra izay miakatra aty amin'ny nasionaly ety zany dia zareo amin'izay no manolotra an'igny ministera ireto mpiara-mikambana aminay. Fa ny manahirana zany dia mbola vitsy ny mety hiditra anatin'ny fikambanana tsy dia fantatra inona ny antony satria zareo samy zareo no mahafantatra zay vitsika ministera satria sarotra ny ministera jero ireto mpitsabo nentim-paharazana. Tahaka ny fitsaboana moderna dia tsy azo atao ihany koa no manao dokam-barotra amin'ny radio na fahitalavitra ny fitsaboana nentim-paharazana. Efa misy mihitsy ny noty manokana navoaka mikasika izany. Na ohatra hoe ny dokotera zao mahafantatra ny fetra vitany dia mainka koa ny mpitsabo nentim-paharazana tokony ahafantatra hoe hatreto ny azo fatao, hatreto ny tsy azo fatao. Fa tena tsy azo kina ny mpitsabo nentim-paharazana mampiasa fanafody vazaha satria ohatra lasa mampahana izy lasa hoe kosehana ny fanafody vazaha fa lafo ny fanafody menany teo dia tsy azo mihitsy izay indray dia mahasokatsika fa tsy zany miezaka mba hanindrindra ny fiaraha-miasa ny mpitsabo nentim-paharazana. Entanina araka izany ireo mpitsabo nentim-paharazana mba hisoratra anarana ao anatin'ny fikambanana. Androany no nanamariana ny andro afrikana fa 5 ny fitsaboana nentim-paharazana izay natao tety sy tsara lalàna. Tombokilasy tomboko vavy manapetra ny fotoanantsika tamin'ity takariva ity dia ankasitrahana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Azadiny mitoetrano ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rapitson-drahary. Mankasitraka tompoko.